Tranga anankiray iarany rehetra mahita ary tena scandalisé mihitsy izay nahita azy tsy lavitra tsy afaka miteny misy anita hoe any amin'ny tany lavitra andrina any ka tsy nahazo tatitra izay fa ity tompoko etsaka adikely lafy ty zavatra ho tataraiko ity de tsy tahotra tsy enatra de ny ministera ny fanabeazam-pirenena no ampiasainy eo amin'ny lafiny politika mpandanina sy anaovana fampelezakevitra melohany fotoana ny candidat ny fitondram-panjakana candidat ny HVM misy panneau petadrindrina zany hitanareo renyle rehefa amboatra lalana ianao zany na isy travaux ataonao isy asa ataonao zany ohatra hoe amboatra sekoly amboatra lalana de le mamboatra an'irenyle planche ireny ianao de hitanareo le fatsiana le planche de misy soratra am'izay ery amin'ny farany ambony tsy maintsy soratra foana République de Madagascar de miaraka amin'ny hoe tany fitiavana tanindrazana fandrosoana tsy maintsy misy an'izay foana de manaraka eo am'izay le tompony le fanaovana asa zany de ty resako anareo ty ministère de l'éducation nationale eo am'le panneau d'affichage io zany objet travaux de réhabilitation fanamboarana EPP anankiray eo akadikely lafy eo EPP Andronony be ianao tsika ne le soratra aloha zany de fa le izy panneau d'affichage officiel zany hoe asa-panjakana no atao titre ry ambony République à Madagascar zany hoe fanjakana tanteraka ministère ny fanabeazam-pirenena mbola fanjakana ihany koa financement ianao tsara financement am'izay gaga ianao Ravelonan'Osy Andriantefy Bruno tsy izy Ravelonan'Osy Andriantefy Bruno fa candidat HVM ao akadikely lafy amin'ny fifidianana be ny tanàna amin'ny HVM hoy ary aza gaga raha eo ambanin'le hoe EPP Andronony be financement Ravelonan'Osy Andriantefy Bruno misy hoe HVM akadikely lafy la officiel panneau d'affichage tsy mbola nisy ngamba teto ambonin'ny tany ka hoe parti na parti teo amin'ny fitondra na tamin'ny andro ny Aremaza tsy n'existe ty fioara-pefy tahaka nyty resako anareo ty na tamin'ny andro ny Marc Ravalomanana zay tena tafahoatra tamin'ny fampifangarona ny rarana ny toko sy ny raram-panjakana ary ty tena record ty tsy mbola nisy nanao an'ity hoe amina panneau d'affichage fanamboarana officiel de apetraka ny anarany antoko lokon'le antoko ny lokon'le soratra zay apetraka zany hoe fa manao propagande melohany fotoany de le candidat HVM lazaina fa manao an'le financement de nefa de ministère ny éducation nationale taiza teto anatiny règle marché public mo tompoko mbola misy an'izany hoe financement de un particulier taiza teto ambonin'ny tany nekeny ny fanjakana ifinancer asa-panjakana izany ny olon-tsotra anankiray corruption ne zany kolikoly ane zany kolikoly en bonne et due forme de itile mitonina fa sociologue ministre ny éducation nationale de manaiky an'izany normal izy raha manaiky satria coach ny HVM izy eto Analamanga de ampiasainy le ministère izay ministère mpanjakana adinony daholo le kabary tsara lahatra sy le fahaiza mandrindra resaka tamin'izy mbola sociologue tsy rariny fioara-pefy abu ataon'ny fanjakana fa izy tena ny mihitsy zao mampanao an'ity raharaha anankiray ity de ministère ny éducation nationale zay tarihany mihitsy tompoko manao an'izany illégalité flagrante izany fa tsy hitany senita koa zany mbola tsy vita eo amban'le hoe HVM akadikely lafy délai d'exécution le fanamboarana 120 jours na 20 andro zany ny total ny fanamboarana an'io EPP Andronony be io izay eken'ny ministère ny fanabeazam-pirenena zany fa vatsina candidat amin'ny fifidianana vola de tsy hay hoe inona ny dira le HVM akadikely lafy amin'ny panneau officiel ianao ve de nieritreritra hoe Arema de ametraka amin'ny panneau officiel hoe Arema tim ve de ametraka na Marc Ravalomanana nareo everitsika hoe tena champion tamin'izany fampifangarona ny raharaha politika sy ny raharaha-panjakana izany raharaha any any tokony hoe tiako Madagasikara de nampifangarona tamin'ny raharaha-panjakana fa Marc Ravalomanana kosa mba mety nanana minimum de scrupule ihany zany tsy nanao tahaka an'izao ataony HVM izao eo ambanin'le panneau anerim-pianao-tsaina eo ambanin'le hoe HVM akadikely lafy de misy hoe Ravelonan'Osy Andriantefy Bruno miasa ho anao ka tsinona fa tsy fampilezakevitra en bonne et due forme zany iza le Ravelonan'Osy Andriantefy Bruno candidat HVM amin'ny fifidiana be ny tanàna ao akadikely lafy miasa ho anao hony izy amin'ny panneau officiel na ministère ny éducation nationale
acceptable ve zany admissible ve zany azony saina ekena ve zany ty tsy mahita an'izany ve senita fa hoe mahay ny anay manofana tsy mahita an'izany ve ministera ny intérieur fa ilaza manao hoe zay tsy mbola nisy tatitra tonga ty aminay de ekena ve zany trangan-javatra tena fioara-pefy mihoatra ny mety aberration mahatohina tena mahatohina ka maninona raha mba hoe raha mipetsy afaka pitsy koa zany azo apetaka eny amin'ny panneau d'affichage officiel amin'ireny asa fanamboarana ireny mba hoe team mandray miasa ho anao mba hoe TGV miasa ho anao mapara miasa ho anao leader fanily miasa ho anao arema miasa ho anao fa maninona ny HVM rery ny ekena mampiasa panneau officiel panneau mpanjakana mampiasa ministère d'éducation nationale mba te hampiasa an'io ministère d'éducation nationale io daholo ny anaovana fampelezakevitra meloha amin'ny fotoana e ary izy milaza fa raha velona nosy Andriantefy Bruno rery manambola afaka manamboatra n'le EPP an'Andronony be maninona raha nanaovana tolobity io ary zay ny lalàna amin'ny marché public atao amin'ny appel d'offre de anaovana tolobity le izy de c'est moins 10 ans mety nanamboarany raha velona nosy an'le asa zao 200 arivo ohatra fa mety misy miteny hoe 700 de fa avitako an'io asa io zay ny tena fahotana mahafaty mihitsy zany hoe mandika ny règle ny marché public izany ary na asa kely toy inona aza na EPP toy inona aza tompoko ka iantsona asa fanamboarana na travaux de réhabilitation nécessité panneau officiel takan'izao zany hoe asa officiel de tsy maintsy misy tolobidy fa marché de gré à gré zany io nomenandraha velona nosy Andriantefy Bruno io nefa tsy marina satria hoe izy mamatsy vola fa nahoana no izy ny mamatsy vola izy rery ve ny afaka mamatsy mety afaka mamatsy vola koa ny candidat hafa mifaninana aminy ao kadikely ilafy ko maninona n'izy rery ny asaina manao an'izany omena lalana iangarana afaka manao an'izany ary afaka mametraka inona moa fa tsy efa dokam-barotra nge fampelezakevitra nge zany hoe raha velona nosy Andriantefy Bruno miasa ho anao ny fisy candidat ko inona fa tsy maninona moa raha pendant que vous y êtes ozy izy ny fomba fitenenan'izay mandritra rehefa eo ihany nareo de asivo mihitsy hoe fidio raha velona nosy Andriantefy Bruno e anareo ange ny fanjakana e anareo ange ny tany sy ny lalàna e de anareo koa ny senita ka mazava ho azy fa tsy senita interpellé an'io zavatra io fa de zay mba manam-panahy ka mbola mba mahita hoe tsy rary ny trangan-javatra taka izao ny mety mba afaka idénoncer an'izany fa raha ny fitondram-panjakana ny rasanao anao an'izany de manofisa manofisa toandro eo tsy hitany senita izany tsy fantatry ny senita ohatrany tsy maexiste amin'ny senita izy amin'io manao fiofanana miezindezana mihitsy atao hoe gestion na conflit électoraux fa tsy hitany trangan-javatra takan'izany hoe zany ange miteraka an'le ady zany ange le manatonony zany ange le mitaina ny filazana mitaina grenade ao anatin'ny vilany eo ambony afo ozy fiteniny sareraka azy zany mihitsy ange le izy de anakipo maso daholo tsika rehetrarehetra on va faire comme si de rien n'était de manapoza hoe anakory le fividianana rehefa aveo de manahoana moa zany ny candidat adversaire ny raha velona nosy Andriantefy Bruno raha ny tokony izy disqualifie avy hatrany mihitsy ny raha velona nosy Andriantefy Bruno satria efa jereo izy zany manao fampelezakevitra meloha izy satria ondry zareo HVM de anaza ny fanjakana de anaza ministère de l'éducation nationale coach Nanalamanga le ministre de l'éducation nationale de afaka mi se permettre izy de mbola le ministre de l'éducation nationale ihany